nametraka avy nitoerany Madagasikara tamin'ireo firenena maneran-tany ny fotoam-pitondrany antokotiko Madagasikara ny firenena. Nisongadina avokoa ny sehatra rehetra ary azo lazaina fa tsara toerany Madagasikara indrindra ny fiakarany arikarena vaobe tamin'izany fotoana izany. Fanantenany maro ny iverenan'izany ary antom-pijoroany antoko hatramin'izao ho famaliana ny etaita-mbahoaka. Dia ny fitantanan'ny antokotiko Madagasikara nametraka avo ny toerana misy any Madagasikara tamin'ny firenena maneran-tany zany. Tamin'ny tondrany antokotima tsy gisitra ny firenena misy atsika. Teo amin'ny laharana fa 720 ny anisan'ny tsara indrindra ihany koa ny fiakaran'ny arikarena vaobe. Ary ny fiandrandrany olona dia ny fiverenan'ny antokotima eo amin'ny fitondrana. Ary izay no mahatonga anay mbola mijoro mandraka kehitriny amin'ny antoko politika anay tsy maintsy mijery zay ny amarina ny etaetan'ny vahoaka. Etaetan'ny vahoaka ny fiverenan'ny antokotima eo amin'ny fitondrana dia anjaranay miezaka manatanteraka sy mamaly an'izay etaetan'ny vahoaka izay. Ny vahoaka no hitsara ny toerana misy ny firenena ankehitriny ho ihany sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara raha no antaniny ny mpanao gazety androany. Aleo vahoaka ny anontany hoe mempanohatra ny vahoaka sa mepomba amin'ny fitondrana. Amin'izao zavatra misy zao dia hitanareo hoe mematanjaka amin'ny fanoherana sa memarefo. Ny isan'ny manohatra ny fitondrana ve zao no memaro anisa sa ny isan'ny vahoaka manohatra n'izao fitondrana zao. Antoko velona, antoko miatrika ny toedra ranom-pirenena, antoko miroborobo ary antoko modely eto amin'ny firenena. Tanjona goavana io mipana ny hetsika indroa ataona ankalazana amin'ny fomba manetriketrika ny 720 taona ny orenan'ny antokotiko Madagasikara. Izararo miafaka ny endriky ny fankalazana amin'ny ity taona 522 ity izay tsy miala lavitra amin'ny hetsika fanao isan-taona. Isy ny atrikasa andraisan'ny mpikatroka timma rehetra anjara etsy Belair ny zoma 4 jolay izao ary ny sabotsy 5 jolay kosa no anamariana ny fankalazana etsy amin'ny Makorobe Oririka. Ampahafantarina antsika mpikatroka rehetrarehetra ny mpanaradia rehetrarehetra ny any eto Antananarivo na ny amin'ny faritra satria noho ny fahateren'ny fotoana dia mba ahafahana ialana amin'ny vaovao isan-karazany dia androany izay mampafantatra amin'ny alalan'izao fiampetsonan'ny mpanao gazety izao ny fankalazana izay anniversaire ny antokotiko Madagasikara toy ny fanao isan-taona izay. Ny any amin'ny faritra samy manomana ny anniversaire afaka samy manao organisation ihany koa izay tsy tafiakatra mamonjy ny feonambe ho ataontsika aty Antananarivo. Faran'ny programa hoentina manatanteraka an'izay dia ho ankalazaina ny amin'ny zoma sy sabotsy ho avy izao. Ny amin'ny zoma dia isy ny atrikasa izay atao andraisana anjara ny mpikatroka ny antokotima rehetra dia ho lazaina amintsika moa ny toerana sy ny fotoana hoentina manatanteraka an'izay fa fanamafisana ny fiantsoana izao atao androany izao. Ny amin'ny asabotsy dia ho ataontsika eo Makorobe Oririka no anatanterahana azy dia iantsona ny mpanaradia rehetra ihany koa na ny timma izay zokiny na ny ankehitriny dia antsona daholo tsika mpitarika timma rehetrarehetra mba hiaran-kalaza amin'izay anniversaire ny timma izay. Tsy misy tokony ho sakana amin'ny fanatanterana ity hetsika fankalazana ity amin'ny mafiainany antoko ny fankalazana tsingeritaona hoy ny fanamafisana. Tsy misy antony ihany koa angatahana alalana na fangatahana fankatoavana avy amin'ny prefektora amin'ny mafiainany antoko azy. Ny antokotima aloha zany tiako ihany ny tondra fanamariana raha antoko anisan'ny mpanara-dalàna indrindra raha eto Madagasikara dia ny antokotiko Madagasikara. Ary azo verifiena zany satria voatsela ny nanavao ny fametrahana an'izay statut sy règlement intérieur ary ny rapport d'activité zany ny antokotima teo anivon'ny ministèran'ny antintany anaporofona ny mahantoko ara-dalàna azy ary antoko miaina ihany koa zany hoe ankalazana izay anniversaire izay. Ny hetsika izay ho atao amin'ny Makorobe Oririka tsy hetsika an-dalambe ary tsy famoriana vahoaka fa hetsika fiainan'ny antoko ary ao anaty efitrano no anatanterahana azy dia tsy hitako hoe inona moa ny sakana tokony tsy hahafahana manatanteraka an'izay. Anniversaire ny antoko ve zao no olana eto amin'ny firenena sa ny firenena mihitsy ny efa sahirana fa aminay aloha tsy misy antony tokony ho anakanana an'izay
anniversaire ny antoko-tiky Madagasikara zay. Tsy resaka hoe etsika politika akory zany hoe fanehoan-kevitra ara-politika ka hoe ilana fangatahana lalana ny fivoriana politika fa fiainana antoko ny antoko mankalaza ny anniversaire-ny dia tsy mila fanganana fankatoavana avy any amin'ny préfet akory zay. Tsy misy anavahana antsony avokoa ireo mpikatroka antsika Madagasikara rehetra hanao zava-dehibe ity fotoana ity ka ho tonga maro hiatrika izany. Afaka samy manaraka izany. Afaka samy mankalaza zany ihany koa ny samparitra mandritra io fotoana io raha misy ny tsy fahafahana miakatra eto Antananarivo. Raha tokony hiatra tamin'ny fomba ofisialy omaly Rajoelay tapany faharoa amin'ny taona ny tataova-kehitra TVA 20% amin'ny zanabolona amin'ny findramam-bolona amin'ny banky izay voarakitry ny lalàna larana 420 tsipika 520 mikasika ny teti-bolona mpanjakana 520 ary no mafisy ny fikambana ny banky eto Madagasikara na ny APB dia namoaka filazana antsoratra ny sampandrarany etrandroany. Niemitra tamin'ny fanapakeviny DGI ka nilaza fa miandry ny fanambarana ofisialy avy amin'ny gouvernemanta vao ampiarina ity fanapana ity. Ny antsorebo ankirehetra voakasika ny tale jeneraly ny sampandrarany etra iandry ny fahazona ireo fanamarina ofisialy ireo vao iroso amin'ny fampiarana azy raha ity filazana ity. Tahotrany mety ho voatry ny fampiaran'izany no azo antikana ny fihetsiky ny tompony andraikitra manoloan'izao raha nambara ny solombavam-bahoaka. Fantatsika tsara fa nilaza ny ministre ny économie finance fa efa lalàna izy tsy azo iverenana tsony. Ny apitsony nefa dia nandray fanapahakevitra namoaka fanambarana ny directeur général ny impôt fa mitsahatra aloha ny fampiarana ny TVA 20%. Dia tsika mahita hoe zay ve ny tena tokony hitantanana firenena sa ahoana ny fomba hitantanana firenena. Ary tsy mamenatra milaza fa efa tamin'ny janvier 2025 io nampiarina fa nanao fanambarana ihany ndray kory zareo hoe mois de juillet 2025 vao ampiarina tonga fotoana ampiarina tsy mahasama ndray fanapahakevitra izy ho fampiarana azy noho ninona satria misy impact any amin'ny fahasarana ny vahoaka io ary tsy mamenatra milaza fa amin'ny mampandrarany dia volan'ny banky ny ampiasain'ny mpandrarah rehetra fomba fiasa zany faiza manao zany fomba fitantanana zany ka misy impact any amin'le fandrarana ataon'ny mpandrarah io resaka fakana 20% amin'le vola zay lalova zara io fa raha aminay aloha zany dia tsy tokony tsy ampiarina io. Raha ny fanamafisana dia tsy avy amin'ny fanjakana malagasy ireny no hipirany fepetra tatao-ketra 20% amin'ny findramam-bola eny amin'ny banky io fa fepetra napetraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI izay manome tohana ara-teknika sy ara-bola ho an'ny rafitra etra eto Madagasikara. Araka ny fanadihadiana nataony FMI be loatra ny vola tsy miditra amin'ny tapim-bola mpanjakana no ny incitation fiscale na fanalefahana araketra izay mahatratra 300 amin'ny arikarena faobe. Tamin'ny taona 2022 ohatra dia nahatratra 402 miliara ariary zany. Voatery ametra ny dépense fiscale manoloana zany Madagasikara araka ny fepetra anatin'ny fahazona ny findramam-bola FEC na ny facilité élargie de crédit sy ny facilité pour la résilience et la durabilité na ny FRD. Taorian'ny fandraisana anjara tamin'ny fandraisana ireo vahiny manan-kaja nandritra ny fionan'ny voameran-dranomasimbe indianina natao teto amintsika ny fandraisana anjara tamin'ny fifampidiniana amin'ireo arabo amin'ny sehatry ny fizahantany dia hita fa mandray anjara amin'ny fionana amin'ireo mpandrarah vahiny amin'ny sehatry ny angovo ny zanaky ny filoam-perinasa. Raha ny vaovao dia mifampirara amin'ny resaka angovo amin'ireo mpandrarah arabo ny tenany. Nilaza ny solombavam-bahoaka Ramilson Menjanahary fa ny mpitondra ny tokony modely amin'ny fametrahana ny mangarahara amin'ny fitantanana ny firenena ary tsy tokony atao raharaham-pianakaviana ny fitondrana ny firenena hoy ny fanazavana. Ao anatin'ny atao hoe fitantanana ny raha-pirenena dia ilaina natsiny hoe mangarahara ary amin'ny alalan'ny mangarahara ny tokony anehoany mpitondra fanjakana modely satria anisin'ny anankiray mahasarotiny ny avoaka malagasy ny hoe fitsabaha ny fianakaviana amin'ny fitantanana ny raha-pirenena. Mampametra mpanotaniana ny mpanaraba vao ny trangatoy ireny ny amin'izay mety ho andraikitry ny zanaky ny filoha eo amin'ny fitantanam-pirenena ary angatahana fanazavana raha toa ka misy andraikitra sahaniny. Ary misy fanontanian'olona maro be mahakasika an'ireny dia zany hoe amin'ny alalan'ny mangarahara koa dia tokony hoe tatsiana mihitsy koa hoe inona no asany tsy sanatria tsy resaka hoe tena
mahazanaky ny filoana azy fa resaka hoe mba tena tokony fantatry ny vahoaka malagasy tokoa hoe inona ny andraikitra zanan'izany ary zay no anisany anakire tokony apetraka mazavy zany andraikitra zany mba fantatra ny vahoaka hoe inona ny tena inona marina ny asany ary mba fantatra ihany koa zay andraikitra satria lasa miteraka ny fiainany efa sarotra ny zavatra hita ihany koa etseroa amin'ny aina manjery sy ny tambajotra serasera mahita an'ireny zavatra zany de lasa lasa tsy tonga vokatsoa ny vahoaka malagasy zany zavatra etra zany ary zany no anisany anakire tokony atao mazava tsara arariny sitsiny zany ho amin'ny vahoaka malagasy. Ny zava-misy toy izao tokoa manko isan'ny mampirorosaina ny vahoaka ary verina ho toy ny kilalao solova tsy mifindra ny fitondran'ny mpitondra ankehitriny ny firenena. Ny famerenana manontolo ireo nosy malagasy ho an'ny Madagasikara ano tokony adina mafy ny filohan'ny GERP diso raha misy ny fiheverana fa amin'ny fiara-mitantana na cogestion no ilazana fandresena satria faresena goavana ho an'ny Madagasikara zany. Tsy azo akena mora foana ny fibidoana ireo nosy malagasy ireo izay voafaritry ny lalàna fa ny Madagasikara. Inona zavatra tokony ianaran'ny Madagasikara zany de hoe inona ny zavatra natao Mauritiana ka tonga de anazahoan'ireo nosy ireo nosy ny ho anazy ny Madagasikara ty miaka-midina filafolain'ny olona mpidon'ny olona isisy la France dia mandefa délégation etsetraetsetra amiko fotsiny de zao tsisy resaka cogestion faharesena efa ny fikamban'ny raisam-pirenena ve fa miteny hoe anao reo nosy reo de mpidon'ny olona fotsiny de zay indrindra mantsy ny tokony mitady paikady zany manao coalition ohatra amin'ny Union africaine satria ireo no miaraka aminao Madagasikara mpikambanao anatiny ary vonona ny fikambanana na SADC na ny OUA mba ho namanao hiaraka aminao mba matanjaka amin'ny fangatanao zany nataon'le frantsay miaraka an'le atsony zany le Union européenne nanohana azy hoe tsy voatantany Madagasikara ka teto ary moa eto aminao frantsay afaka miteny hoe mifahantranaareo aloha jerevana fa tsy le nosy inona mamaky anareo saranga za zany tehiteny foana hoe matimaty foana le olona maty tamin'ny 47 matimaty foana filoratsiraka mateny misy fasana malagasy amindreo nosy reo ka inona andeha moa zany zao de efa fatapatatra nefa mety fiara-mitantana an'io de zay ve natao hoe faharesena na amiko faharesena zany kely mitanjaka nanany Madagasikara itakiny ireo nosy ireo tsy azo inganina araka izany fiarana amin'ireo firenena afrikana hoy ny fanamafisana tsy manana erafa tafika tsika petsaka amin'ny malagasy koa fa mizaka ny zopirenena frantsay kely zany eri-tanjaka tsika zany raha resaka ratafika mazava azy iny tsy azo resana iny fa kosa zay indrindra nanaovana lobby inona zay fotsiny nanaovana hoe fiara miresaka amin'ny namana amiko aloha zao de aty amin'ny continent africain Madagasikara de ny africaine tsy azonao dinganina mifangatahana andreo sasany mantsy misy hoe ampidiro ahoana ny Rusiana sinoa aloha anampy atsika etsetraetsetra efa lasa sehatra avo zany fa zao fotsiny hoe tsika amin'ny ara-dalàna mpikambana amin'ny OUA de andaotsika hitaka ireo nosy ireo miaraka amin'ireo firenena ao anatin'ny Union africaine zany hoe reo firenena africaine zay mampikambana Madagasikara. Mbola tsy nisy ny tatitra ofisialy ny fifambodiniana nataon'ireo vomiary iraisan'ny la Frantsa sy Madagasikara tamin'ny fivoriana natao tany Frantsa ny 30 jona lasa teo ka andrasana antoiny. Tsy foana mitohy hatrany ny fomba fanao ratsy amin'ny fanondranana tsokisoko zava-boary sy zava-mananaina arovana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Lehilahy iray sy vehivavy iray indray noditra tehaka nanafina sifaka minista 4 saika ho aondrana ho an'ny Dobay ny farany herinandro teo. Varika amin'ilay karazany atao hoe sifaka na Propithecus coquerli raha ny anarany siantifika ireto saika aondrana ny tsokisoko ireto. Nofefen'izy ireo sy nafangarony entana miampy akora hafa marobe ny garabakely misy ireo sifaka ka sarotra navana tamin'ny fitarafana teny amin'ny seranam-piaraminidina Ivato raha ny vaovao. Gabraraka rehefa tsy mataotry intsony ny olona manao fomba mametra tahaka izao ho ny filohan'ny GERP no nitandrefaka sy ny tsy fampiarana araka ny tokony ho izy ny lalana velona. Za tena hoe tena zay tratra amin'ireny tena tonga de ny tsy afaha mihitsiny tena hoe tena asa teravozina mandrapafatiny rehefa misy angambo zay isany ny atahotra na vahiny izy na teratany malagasy ianao ka zalany velany ianao tratra manao an'ireny fa tena tonga de any ianao de mijanona any tsy avelany olona mody ianao any ianao manefasa azy ny eto aminao ranga tena hoe tantely afa-drakotra zay tratra manao foana le olona satria fatany fa maivana angamba le lalàna fa resaka fotsiny tena be dehibe fa tena mbola sa foana le olona diky zany matoy izy mbola sa
satria fantany a fa isy amoaka izy a na tsy haiko hoe tsy mafy le lalàna malagasy a lasantaratasy sy ambava fotsiny lalàna eto Madagasikara fa tsy misy fampiarana ka mitarika fahalovana eto amin'ny firenena ary manome endrika ratsy ho an'ny fizantany eto Madagasikara. Ireo heverina ho tandrokarony vozina ihany koa betsy androfana hoy ny fanazavana. Ho mora foana ny miady amin'ity fanondranana sy fanimbana ary famonoana zava-mananaina ity raha mandeha araka ny tokony ho izy ny fampiaran-dalàna. Ohatrany tsy de misy filoatra antsoratra le lalàna malagasy fa tsy ny fampiarana an'le izy tena hoe mivantana tena hoe tena hoe lalàna e jere fotsiny de olona tsy fantatro manodikodina ary fa tsy zovozo ihany nisy nondrarem-pirenena e lalàna ho misy eto lalàna misy eto voviana moa tsaroko tsara tamin'ny heritaona mois d'octobre taony lehibe any Sénat izy miteny hoe entitra folo androrinany de efa misy olona saika anondrana sokatra ery avelany io enao folohan'ny Sénat miteny an'izany zany hoe enao zany tsy raha iny olona zany le fahasiahantsika miteny iny zany lasa abuse fotsiny lasa resaka fotsiny ka tonga ho azy tratra amin'ny tonga de any tsy afa fa raha misy maromaro ny ohatrohatran'izay angamba tsy ho say any firy moa le tanzaniana moa indroa fanesy le tamin'ny Majeka sokatra efa firina ondra satria tantela efa drakotra ka andehany ianao manao an'izany any Tanzania raha mivoaka velona any ianao donc zany le Madagasikara zany reo mpitandro filaminana tandroka aronivozona be dehibe ireo zany aiza mbola ho izy le zany ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana tompoko ao anatin'ny tena fitiavan-tanindrazana zany fa ohatrany hoe betsy androfana zany le atao amintsika zay ny fahitako azy aloha sy betsy androfana. Araka ny fahazavan'ny tompona andraikitra tany avaratra andrefana Madagasikara no heverina ho nakany ireto sifaka ireto no hifaritra io ahitana ny toeram-ponenan'ny Voajanahary. Fanjikan-dalàna sokajiana ho eloka behivavy ity tranga ity raha toka tao anaty faritra rovana no nakany ireo biby araka ny voasoratra ao anatin'ny code des aires protégées. Manamafy zany ihany koa ny lalàna CITES izay mandrara ny fandranana ireo karazana varika izay tsy fahita raha tsy eto eto Madagasikara. Atoka monina amina ivitoerana iray ka raha maso ara-pahasalamana ireo biby ireo mialoha ny amerinana azy any amin'ny toeram-ponenan'ny Voajanahary raha ny fampitamba avao hatrany. Tsy mbola nisy vahaolana karakitra indray ny filarana solika teny amin'ny toby fitsinjarana solika mbola nisy tahiry teto Antananarivo nanonoka maraina teo toy ny tetsy Ambeflo. Marto amin'ireo tobi-tsoloka ihany koa no nikatona ho an'ny mpanjifa. Niteraka fimenomenomana zany indrindra ireo tsy nafantatra ity tranga ity akory. Zao nahita hoe tsy de misy nasansy avy tany Michel Ambanidia zay de tsisy de nakety. Nanao plein foana de zao a volana. Sara zao mba manontany hoe fa maninona no larana be ohatr' zao carburant fa tsy fantako hoe inona ny antony. Jaly fa oka satria tsy eto rery nefa nyresaresa mihitsy le villa rehetrarehetra no milahatra daholo ka fakomaly teo no milahatra be de ho an'ny olona rehetra moa zany zao raha hoe te hitondra te misy zavatra liana ohatry zany de tsy maintsy manao plein foana matetika ohatrany mototsika ohatrany 20 000 ariary moto 4 tonnes ohatry zany fa raha hoe makatsy kelikely de matantoka satria milahatra be fotoana very rehetrarehetra. Fa tiantoka iray lavaka ho an'ireo mpitatitra manoloana ny tranga tahaka izao. La ny fidianana solika ny vola no mbola miaina ihany koa ny fotoana ahafana miasa amin'ny fitediavan'izany. Tena tsy mety mihitsy le izy fa tena nisitra nefa efa niteny hoe de tsisy problème ana essence nefa zao lasa misy indray. De tsy hitako hoe inona zany ny vahaolana tokony ataon'ny fanjakana amin'izao. Fijaliana be. Tena fijaliana mihitsy le izy. De tsy maintsy miezaka milahatra ohatr' zao de mba mamono motera foana angamba zay ny azo atao. Tsy hita fa ny korsa tsy maintsy mandeha foana le fandeha. Manao aloha zao manao raha vao misy vola kely de manao foana. Raha vao misy hoe malalaka de manao foana aloha fa enjana be le filarana raha vao sendra lava be. Any amin'ny party makany andrefanam-Boajanahary rehetra iny tsisy daholo. Tsy zaka ka. Tena tsy zaka. Korotana amin'ny fiainam-bahoaka raha zay. Potika ny fivelomana, resin'ny vahoaka malagasy ny fanehoan-kevitra manoloana ny zava-misy ankehitriny izay mahakasika tanteraka ny fiainana andavanandro. Lasa mijaly be zay amin'le sansa tsy mihinan-kanina ny vata aman-janakay mba inona no avy ny zanakay taranaka fara-mandihy fa mba mangataka anareo fitondrana ambony mba jerevy re zafady re tompoko. Tena lasa mikarama ho an'ny lasantsy fotsiny an'izao satria mataotra anao sy de tsy hisy indray le izy satria le izy fila zao mahazo zao fila aram-be
tena hoe filaharam-be tsisy ohatr' zany omaly zay zao tsy afaka miasa pariva any satria lany le lasansa tonga ny amin'roa dia efa mody vola hoentina kely vita ihany fa vidim-piainana moa dépense isan'andro tsy maharaka tsony le izy dia tsy fantatsay hoe inona ny antony tsy mampisan'le esansa amin'izao. Nilaza ny tompon'andraikitra andro maromaro lasa izay fa ampiarimanana tahirin-tsolika hatrany amin'ny 400 faingodiny tapitrisa litatra isika ka mitsinjara ho 320 tapitrisa litatra ho an'ny tahirin'ny lasantsy ary 370 faingo ray tapitrisa litatra ny tahiry gazoil. Mbola aloha mafisin'ny minisitra tompon'andraikitra izany ny maraina teo fa ampiary tsy misy ahina ny tahirin-tsolika ny anantsika. Vao ny 12 jona lasa teo isika no nahatonga sambo ary ny 12 jolay indray no avy ny manaraka hoy ny fanazavana. Mampametra-panompaninatra izany ny maro ny momba ireo tahirin-tsolika ireo malo ny solika tsy misy eny amin'ny toby fitsinjarana io raha tena olana ra-pitaterana no misy araka ny efa nambara ny tale jeneraly ny OMH. Ny sakony teo amin'ny tsenan'ny lafarina sy menaka ny fahampozina ara-tsakafo namozana ain'olona ampolony maro teto amintsika. Betsaka ireo resaka nandeha fa isandreo ahahina ny menaka sy lafarinina. Miteraka fatianaka ho an'ireo mpivarotra izany. Ny anaty tony teo aloha ny entana lafon'izy ireo raha ny fanazavana. Tena nalila tamin'iny aloha zany dia tena nihena tanteraka ny tsena. Ilay resaka menaka zany tonga dia ohatra hoe malafo 5 carton isan'andro. Amin'izao tonga dia 2 carton raha tsy lany. Lafarina koa tena niakatra be amin'ny le izy tena niakatra efa 2 hetsy mahery zao ny gony. Dia lasa alaina raha tsisy dia lasa amin'izao zany lasa tsy maraka lafarina amidy. Dia lasa mivatra lafo ianao dia nanihana ary lasa kely ny tombatra alaina nefa le vola mihodina amin'izy lasa betsaka. Toy izany ihany koa ho an'ny ity mpivarotra hani-masaka ety. Nisy fiantraikany betsaka teo amin'ny tsena ireny zava-nisy ireny ka voatery izy mametra ny entana amidiny noho ny fiainan'ny mpanjifa eo aminy raha ny fanazavana hatrany. Misy fiantraikany amin'le varotra mihitsy aloha le izy satria eo amin'le composé zao dia tsy dia mandeha ny anay asa na nahoana fa le eo amin'le hors d'œuvre zao nataona kelikely dia le paty koa ataona kelikely misy mihitsy mifaty antoka fa hena dia mameno posy zay tsisy tahiry mipetraka. Ny tsy fisian'ny fanazavana azy vaovao feno momba ireny fahampozinana ireny no miteraka ahiahy eo amin'ny olona ka mahatonga azy eo tsy atoky itsony ny entana amidy eny an-tsena. Manoloana izany dia mangataka ny fanjakana ireto mpivarotra ireto mba handray andraikitra sy hanentana ary hanala ny ahiahy ny vahoaka. Fa dia misy fiantraikany zany matahotra ny olona mihinana tsy fantatry ny olona mazavatra eto hoe inona marina ny tena zava-misy. Fa dia tonga dia kopy soroka fotsiny hoe rehefa menaka, rehefa lafarinina, rehefa inona koa, rehefa misy hors d'œuvre sy mayonnaise dia tsy mihinana ny olona dia maty izay fa avoaka mazava tsara zany dia mba fihezina tsara le izy satria le aty amin'le vahoaka madinika mihitsy zany le PPN tena le akora fototra iainana mihitsy zany le miditra ny ambavan'ny olona sy vola miditra aty am-paosinainy tena voakitikitika dia manainga mavesatra amin'ny fitondrana zany mba hanaraka akaiky an'izay zavatra izay fa tena maty le vahoaka kely. Dia mangataka ny tompona raika zany mba hanao fanentanana satria misy fiantraikany be amin'le tsena izy dia lasa ny olona lasa misalasala hividy an'le entana zany fa mba mangataka ny tompona raikitra zany mba hoe hanao filazana hoe efa azo tsofaina normal ny menaka sy ny lafarina sy ny ankoatran'izany. Tsy nisy fety, tsy nisy lanonana, tsy nisy be ny tanàna nandritry ny andro nanamariana fa 5 taona nazahoana ny fahaleovantena tao Antanambao Mahatsara, distrika ny Vatomandry. Tao anatin'ny fahanginana sy akivina no ny ainam-pona tao amin'ity commune ity ny fanamarina ny andro ny 19 jona lasa teo. Raha tokony ho fotoana fanehoana firaisan-kina sy fitiavan-tanindrazana dia nivadika ho sehatra fanehoana tsy fafaliana sy tsy fitokisana amin'ny fitondrana. Tsy azo hamevanana ny zava-misy, tsy hita ny ben'ny tanàna, tsy nandray andraikitra nandritra ny fety ny 19 jona ary voalaza fa tsy any an-toerana. Raha tsy ahivona nefa ny tantara, olona tsy lanim-bahoaka tamin'ny fifidianana no nitendren'ny fitondrana hitarika ny commune. Adika ny maro fanitsakitsahana ny safidim-bahoaka sy fandravana tanteraka ny asin'ny demokrasia izany. Nateo aza ny fifongaran'ny olana sy ny fahasorenan'ny vahoaka. Tsy nisy fepetrana fanambarana ofisialy avy amin'ny chef district ao Vatomandry hatramin'ny etombohany disadisa. Tsy nisy fandraisana andraikitra avy amin'ny ambaratonga ambony. Tsy nisy fanadiadiana na ezaka merenana filaminana sy ny fifampitokisana eo amin'ny repitantana eny fotony sy ny vahoaka. Ny salasala ihany koa ny lefitry ny ben'ny tanàna manoloana ny toedrarà.
araka ny fampitam-baovao dia mikorotana ny fiainan'ny vahoaka ifotony sy ny fiarahamonin'izy ireo ka very fanantenana tanteraka amponina. Tsy misy fifandraisana mivantana intsony amin'ireo tompon'andraikitra ity komina ity. Raha ny vaovao dia tsy samy miditra ao ambony komina amin'ny ben'ny tanàna notendrena. Manoloana izany anefa tsy hita ny fanjakana izay heverina fa ray aman-dreny andamina sy anamora ary amaolana. Miantso an'i États-Unis sy Iran hitady izay mamatry iraisana azona mamerina ny fifampidinihana mana ny olona ao Moyen-Orient ny ministry ny araham-bahiny Omaneh Badreddin Ahmed Ali Bisaidi nandritry ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety omaly tany Koweït ny arahany tamin'ny ministry ny araham-bahiny Egyptiana Badr Abdelati. Niangavy ny lehiben'ny diplomasia Omaneh mba tsy ametraka fepetra sarotra natanterahana ny rotota ary nanipika ny tokony ametrahana ny sehatra maharitra sy mirindra amin'ny fiverenana ny fifampidinihana. Maika ny fampitsarana ny ady eo amin'ny Israely sy Hamas, hoy ministry ny araham-bahiny Egyptiana. Mitaky ny fandraisana andraikitra Israeliana ny tena ny manoloana ny zavamisy. Nambarany fa zava-dehibe ny fiatoan'ny ady mandritra ny 80 andro, fotoana azona manokatra ny fifampirarahana. Etsy andanin'izany anefa dia mandeha ny feo sy ny vaovao fa ametraka vanja any an-dranomasina any amin'ny Eldran Persika i Iran. Mampanahy ireo tompon'andraikitra Amerikana ity vaovao ity satria mety anakatona ny Detrice d'Oduse izany Iran. Toerana stratégique anefa io faritra io satria vezivezeny ny ampahadimy misoloka mihodina maneran-tany. Manahy araka izany Amerikana fa notohana ny fitaterana an-dranomasina na mety afara ny resaka aratafika ny paika ny Iran. Tsy misy afa-tsy ny fifampidinihana sy ny fifampitsaharana ny fifampiantsiana no vahaolana. Hoy ireo ministra Tsy misy afa-tsy ny fifampidinihana sy fifampitsaharana ny fifampiantsiana no vahaolana, hoy ireo ministra roa nanamafy. Izany dia hisorohana ny fitaran'ny ady ka hanampitrotraka ny korontana ao Moyen-Orient. Niresaka mivantana tamin'ny alalan'ny antso telefona ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filohan'ny Rosiana Vladimir Poutine omaly talata. Fotoana voalohany nananan'izy mirahalahy amin'ny fifandraisana mivantana izany hatramin'ny volana septambra 2024 lasa. Naharitra adiny ora mahery miresaka ny fanaovan'ireto filoha izay nitodika indrindra tamin'ny raharahany Ukraina sy Rosia ary ny olana ny fandriam-pahalemana izay misy maneran-tany. No mafisy ny filoha frantsay fa manohana mandrakariva ny Ukraina ny teniny anoherana ny fanafihana ny Rosiana. Nangataka tamin'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine ny filoha frantsay mba hanokatra fifampidinihana ara-diplomatika hijerena vahaolana maharitra amin'ny ady. Nilaza Emmanuel Macron nandritra izany fa tsy misy afa-tsy ny Kiev ihany no afaka manapa-kevitra amin'ny hoavin'ny taniny. Anjaran'ny Ukraina ny hanomena tsia amin'ny ampahany amin'ny faritra sahan'ny ady. Tetsy ankilany, naverin'ny Vladimir Poutine hatrany ny fiampanganana ataony tamin'ny tandrefana izay niteneny no antony nitarika nahatonga ny ady. Araka ny filazana, tsy naharain'ireo firenena tandrefana ny tombontsoa ara-piarovana ny Rosia nandritra ny taona maro. Nambaran'i Poutine fa tokony fototra ny zavamisy vaovao ara-jeografia ny fifanarahana rehetra amin'ny hoavin'ny Ukraina ary tsy maintsy maharitra sy manontolo izany. Na dia hita aza fa lavitra ny mety sy ny fifanarahana eo amin'ny Frantsay sy Rosia momba ny ady any Ukraina, tovy kosa ny hevitra ary fanaraka ny rotota momba ny raharaha any Moyen-Orient. Resy lahatra ny rotota fa amin'ny alàna fifampiresahana sy ny diplomasia no ahitana vahaolana amin'ireo krizy izay misy ao amin'ny faritra io. Manoloana ny raharaha nukleary iraniana kosa indray, niarana nainga feo izy mirahalahy fa tokony anaraka haingana sy antanteraka ny fifanarahana iraisam-pirenena momba tsy fielezan'ny fitaovam-piadiana nukleary Teheran. Nanamafy Emmanuel Macron fa tokony ahazo alalana tsy misy fepetra ny mpanaramaso avy amin'ny departemanta iraisam-pirenena ny sahana ny angovo atomika na ny AIEA iverina anatanteraka ny asany any Iran. Ny fanarahana tamin'ny fanapa-kevitra ny farana tamin'ny fanapa-kevitra nanohy ny fifampiresahana sy anamafy ny fiarah-miasa eo amin'ny lafiny diplomatika indrindra amin'ny raharaha Iran ny antso antarby. Raha ny fanazavana trano
teny mivantana sy feno fahitsina no nampiavaka ny fifanakalozakevitra teo amin'ny Emmanuel Macron sy Vladimir Poutine.